miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao raha ty zao tonga indray atao anatin'ny fandarana l'actualité isika sehatra anasana vahiny any hevitra hitondra fijery na vinavina mikasika nitondra raha misy eto Madagasikara indrindra makasika ireo vaovao izay nisongadina tao anatin'ny herinandro amin'ity alina ity Andriamatoa Naivo Raholdina solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy no vahintsika atao anatin'ny fandarana raha vao mahita ny endrika zany olo zany dia ny lafin'ny fananantany no isany atao hoe afantarana azy sy matetika resahana mateknisiana azy Andriamatoa Naivo Raholdina miarabanao ny fandarana l'actualité misaotra anao ihany koa manaiky ho vahiny aloha amin'ity alina ity. Ny tonga tsy miaraba na manotezitra ny lasa tsy manao veloma na mansosotra ny araba tsy mamaly na manfinitra na manfa ka dia manatitranitra ny araba zay efa natolotra teo irariko tsy sotiko velany tomenaka fa olatsaka anaty totsoka kaneniky mifanotola ny mpanaraka nyity fandarana actualité ity ary mbola mafisiko an'le fiarabanimpanao rakasy manao hoe arabaina tratry ty andro lahady samy salama ny tsiraray avy samy salama mandritry ny taona avokatra foana na fokona nona. Enary Andriamatoa Naivo Raholdina sy ny fahaizana miteny milalao miteny gasy tsisy vina ihany koa izay hiditra avy hatrany anatin'ny fotoatin'ny fandarantsika satria ilay kasikety mateknisian'ny fananantany ary ianao raha teo dia mbola voafidy indray mandeha ho mpitarika ny voamera misahana zay fananantany zay eny anivo ny anteny mera-pirenena ataoko hoe fansahana an'izany ihany koa tao anivo ny filan-kevitra ambonin'ny teteza mita mitony andraikitra ao anao fa miditra ao anatin'ny repoblika fahifatritsika isany atao hoe antota taratasy na olana goavana mafampanito Madagasikara hatramin'izay ary tsy maintsy ohatrehan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny resaka fananantany ny resaka olana amin'ny atitany fanontaniana voalohany angamba aloha Andriamatoa Naivo Raholdina amin'ny akapobeany rehefa jerena ny zava-mitranga manerana amin'ny Madagasikara inona no azo lazaina fa tena fototra hitambaran'izay olana amin'ny fananantany ka mahatonga hoe ny 70 isanjato mahery ny atota taratasinady ny fitsarana ambaratonga voalohany saika manerana ny nosy dia resaka ady tany amin'ny akapobeany. Misaotra anona metraka ny fanontaniana ary eto am-piandohana dia mamelana manafa fa sy moa tsika voaniona tamin'ity taona vaovao tia dia mamerina amin'ny fisaorana ny tenako ny vahoaka malagasy vaky volo indrindra ny vahoaka miboribory tany fahadimy zay nametraka fitokisana tamiko tany fifidianana solombavambahoaka farany teo marina fa teny amin'ny boribory tany fahadimy ny tenako ny voafidy fa rehefa lany kosa dia solombavambahoaka Madagasikara ary mbola manamafy ny tenako fa tsy solombavana toko aho fa za dia tsy manavaka itsony zany marina fa maparany natonona n'olotrahako fa rehefa lany na timma na tamma na ty izy evena iza na iza dia molo-bilany itsika ndray mitidina ihany ary anompo ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba iova filamatra kely tsika amin'ny tena manafary isaorana anao na nasanay amin'ny alalany resaka fananantany fa petraka tsika kely ny resaka politika satria efa leo anio koa mivahoaka fa loha zay mba hiasa amin'izay masolo-mavambahoaka anay anisan'ny olana lehibe ny terahan'ny olana amin'ny fananantany eto satria marehako moa fa nalalan'ny olona ny tenako hatramin'izay teo misihatry ny kolotsaina malagasy fa mpiasa-panjakana ambony teo ny fopy fananantany koa ny tenako nandritry ny taona maro ary nandritry ny teteza mita dia nananatraikefa satria sady voalohan'ny voamera amin'ny fanajariana ny tany sy fitantanana fananantany aho no voalohan'ny voamera mpanaty adiny ady tany ihany koa ka tena olana voalohany amin'io dia ny tsy fahalalan'ny vahoaka lay lalana tokony alea rehefa mividy tany izy na mangataka tany ary izay indrindra na manafa no nantona moako nyty boky kely tia izay nasioko anao hoe toro lalana tsotra momba fananantany ho an'ny vahoaka izy ity zany dia nasiako le hoe ratsana dimy fananantany ny eo amin'ny ratsana voalohany dia ny tsara ho fantatra momba fananantany amin'ny akapobeany zany hoe ny vahoaka malagasy tsy voatery mpianatra eny amin'ny namadolo na pahalalana dolo fa ny zavatra tokony ho fantany dia ampahafantarina azy ao amin'ny ratsana faharoa dia ny fomba nanantany sy ny famondana zany hoe raha te hananantany ny olona dia inona ny tokony ataony ao zany ny fifidianana ary ao ny fanolorana sy ny sisa sy ny fangatahana ary efa mahazo tany koa dia mila findra ratsana fahatelo dia ny tamin'mpanjakana sy ny fomba azona azy inona marina moa no atao tamin'mpanjakana ary ahoana ny fomba fangatahana an'izany
ngatsana faefatra dia ny fitsara tamin'ny tety vohitra sy ny fitsarana aty tany eny anivon'ny fitsarana aty matio. Io zany matetika afangaron'ny olona koa hoe inona no atao hoe tribunal triambulant ary inona ny rehefa miditra eny anivon'ny fitsarana dia mba zay tokony ho fantatra tsotra indrindra namba reny ary ny farany dia torohevitra tsotsotra isoroana ny olana amin'ny fananatany. Raha atikako fitiniko fola izy namana fa dia zao fanampiana ho an'ny vahoaka izy io satria raha misy mianatra teny frantsay ohatra dia misy teny frantsay ianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ianarana eny amin'ny CEG ianarana eny amin'ny IPP fety zany raha le teny frantsay dia le tsotra indrindra le tokony fahaizan'ny olona tokony ho fantatra zany hoe misy zavatra mila ianaranao manokana fa misy tokony ho fantatra ao mihitsy dia zay nanaovana ny tipo kely ity ary niezahana ny mahasokarena tsotra indrindra navoaka azy mba ho anana ny vahoaka zany hoe mila tokony ho fantany vahoaka zany hoe raha hividy tany izy dia inona ny tokony ataony aiza ny lalany aleny ka io matetika ny olana lehibe eo amin'ny fananatany. Ny olana faharoa indray dia eo amin'ilay fametsifetsena sy indrindrandrindra fanahotapahefana ataon'ny tompon'andraikitra satsokajiny ary izay moa no natonga anay alalan'olona matetika hoe mampandrindra foana ny marina sy ny ngariny satria misy ny olona manana ngariny fa lasa tsy manana amin'ny marina no le marina mitavozavoza tsy maleo ny lainga tsara lahatra ary ny tena fahatelo farany dia ny tsy fahasahiny ireo tambany vohitra na olona sasany miditra birao indrindrandrindra moa le mandramandra mananaretiny ohatra ny didimaso tsara ondana ka rehefa mividy tany izy dia manao fampivarotana fotsiny fa tsy manao famondrana dia manao varotra le olona raha fitinina amin'ny akapobeany zany dia ireo no mahatonga ny olana amin'ny fananatany amin'ny akapobeany ary aveo moa resantsika hoe inona ny vahaolana iveriny tena commission sy tokony amahana an'izany. Ngamba mety jirantsika avy hatrany anko fa tsy maninona zay satria ianao amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna inona ny tena olana tamin'ny resaka lalana io hatramin'izay mahatonga antsika hoe misy disadisa tsy mety misy fitoniana sy famarina toerana ny fananatany kanefa dia amin'ny malagasy ny valopolo isanjato mahery mipetraka amin'ny tontolo ambanin'ny vohitra mila ny resaka tany ho antoko ny famokarany ny tany zay atao hoe solam-pangada ny fasan-drazana ny tranondrazana zay ny atsika ny marika mahatsika ny tany hatramin'izay eo anatrehan'ny lalàna velona misy foana ny olana mangony fotsiny ny resaka hoe risoriso ny kolikoly isan-karazany izay atao hoe mampasarotra sy mahalafo an'izany resaka fananatany zany. Ny tena nay moa zany ary nareo nga manana maky fa ny filamatro raha vao nanao politika dia ny miaro sy manasoa vahoaka tena olana dia lasa tafiditra politika be loatra le olana fananatany sy ilay fitantanana ny tany teto amintsika fa ny vahaolana angamba no resahantsika hoe ny lalàna zany tena nay moa zany ohatra tamin'ny tao amin'ny CST dia efa nanao tolo-dalàna ohatra amin'le resaka bokovitra ireny hoe tokony avoiziny ireny dia efa lany tao amin'ny CST le izy tao amin'ny filakevitra ambony teteza mita fa indrisy moa fa no nikatsikatso politika tamin'ny CT teo aloha dia tsy adino le izy tao amin'ny CT nefa tokony mbola nandalo tao fa nisaotran'Andriamanitra moa fa mbola lany sombavamboaka ny tenanay ary hotoizana izy io ohatra fotsiny zao reny le resaka bokovitra reny rehefa makany amin'ny fobe mifananatany na mifandrefesa-tany olona te rovitra amin'ny boky tsy hita amin'ny boky eo aloha ny antony misy hoe efa zato taona mahery ny domaine ao indray koa misy manafina ao indray koa misy manovitra fa rehefa lany io lalàna io dia azo avoizina izy ireny dia hita eo marina faharoa le lalàna antsika zany dia efa mila ny avoizana ary izay moa zany anisany fampelezakevitra nataonay hoe ny tena solombavam-bahoaka ny ampitan-dranomasina any dia tsy dia lany andro miadhevitra politika sy miady seza foana fotsiny fa tena tokony hanana tolo-dalàna na proposition de loi zany miainga avy any antemera-pirenena izany hoe miainga amin'ny etahitam-bahoaka dia atao lalàna izy iny mba ampiarina isiny tombontsom-bahoaka ka le lalàna teto amintsika niainga tany amin'ny fanjanahantany izany hoe nanana toe-tsaina fanjanahana ihany koa anka rehefa lasa mivahiny dia malagasy samy malagasy mifanjanaka dia efa maro zany hoe tolo-dalàna iverinay fa ho atolotra zany ny lalàna amin'izao fotoana zao azafady ohatra manapateny manapakeny raha ny lalàna misy mandrindra ny resaka fananantany eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ve nidikan'izay fanazavana zay ndray matoa solombavam-bahoaka dia hoe tsy mitsinjo an'ilay olona zay nitovy sokajom-piarahamonina tamin'ny vahoaka malagasy voazanaka taloha fa mitsinjo ny olona manam-pahefana mitsinjo ny olona zay atao hoe manan-katao foana zany zay eo any mety misy zay lalàna mantsy azo lalaovina ary zay maolana eto amin'ny firenena zao be dia be le pahay lalàna dia samy manana nandikany azy
rehefa tiana tsara nyity le mpanao lalàna ty jereny ny andininy sasatsasany eo rehefa tiana ratsy anyity fa amin'ny akapobe aloha de misy ohatr'izay le izy ary izay a no tokony anyvanan'le lalàna hifanaraka amin'le tombontsom-bahoaka sy ny etaetam-bahoaka fa viatrany de tikako hoe inona ary zany tokony ho vahaolana ny olana hatramin'izay zany a dia ny fobe mifananatany zany a de ohatrany zanaka direction na direction générale reo anatina ministera de raha hitantsika tamin'ny voalohany misy fotoana izy a any amin'ny ministera ny fambolena misy fotoana izy a any amin'ny ministeran'ny finance misy fotoana izy a any amin'ny ministera ny fanajariana ny tany de ndrandray a ny manisony ny titaka de matsikaiky any ndrandray hoe ohatra dokoteram-biby ohatra ministry ny fambolena de ino manisony ny titaka nefa ny tena izy a resaka teknika domaine ka ny tena vahaolana amin'io fijerinay azy a dia tokony isy ministera ray mihitsy hoe ministera fitantanana mifananatany ino moa le nazavaiko tamin'ny mpanao gazety tamin'ny herinandro iny hoe ohatra misy ministera ny jono de mandenika momba ny jono fotsiny izy jono andramomasina sy ny sisa misy ministera ny fambolena de resaka fambolena misy ministera ny rano de resaka rano misy ministera fitantanana mifananatany zao mantsy ny tena zavatra misy ary azakaga ny olona ndrandray hoe iza marina ny tena mitondra ty fananatany ty anka lasa makany ministera mponina ny olona tsy mena tsiny ministry mponina satria tsy misy ministera ray ty anka tsy fantatry ny olona zao ndray ministera ny fambolena ny teny fa anazy ny tany ary ndraindraindray a tsy hito anatina ministera akory nefa tadidio fa ny teny ipetrahantsika rehetra malagasy dia mitonga le fitenenana hoe velona taky ny fitiavana ny tany ozy a velona irezarezana maty tsy lanesana ary izay no mahatonga ny olona rehetrarehetra miady etsero io ka rehefa misy ministera ray mihitsy mitantana an'io fananatany io tsy mieritreritra zavatra fa itsony izy fa de hoe izy mitsinjarana io de mazava mora azo ny vahoaka kokoa ny fandehany sy no atonina faro mba moramora kokoa ny anatonana ny any ambany vohitra satria mety andeha am'izay le fitsitsara-pahefana amin'io mety misy direction na taleparitra isaky ny région na isaky ny district mihitsy ary matapakahatra manatona ny vahoaka marina fa misy le bif le boe foty fananatany fa tsara fantatry ny vahoaka ihany io satria ny hevitra tsy azo mampiazo azo ny atao hoe bif de bro ifoty mifananatany zany hoe raha zavaiko teknika tsotsotra de hoe taloha ny tany tamin'ny lalàna teo aloha zany ny tany rehetra tsy vita titaka tsy vita kadasitra na tamin'ny mpanjakana zany dia no raisina tamin'ny mpanjakana dolo ireny na misy fanamatisa amin'ny lalina tsy misy zany hoe na solam-pagnatinao na misy tranonao ary rehefa misoratra amin'ny fanjakana de verena nangatahana zany hoe ngaitsy no tony tamin'ny mpanjakana avokoa fa le lalàna tateorina zany a zay fomba fotoana de nanambakika fa hoe misy tamin'ny mpanjakana vita titaka de reo tamin'ny mpanjakana vita titaka ireo zany a dia azo angatahana ohatra ny tamin'ny mpanjakana rehetra fa misy am'izay zany le hoe tan'olotsotra vita titaka ary misy tan'olotsotra tsy vita titaka zany hoe le tan'olotsotra vita titaka zany a de reny efananany titaka sy kadasitra fa le tan'olona tsy vita titaka izany hoe efa nanamilalo tao hoe solam-pangady ny zavatra rehetrarehetra nefa mbola nisoratra amin'ny fanjakana de ireny tany reny zany a no nanokafana bro fotin'ny fananatany de ny anivon'ny commune mamekaratany zany hoe voafaritra hoe tany mpanjakana nisy fanamatisa amin'ny lalany ny diran'io fa tateorina moa de nisy nanararoatra lay commune sasany de anka lasa ny voatra lizy ka na tamin'ny mpanjakana tsy misy fanamatisa amin'ny laly ary de nataony de tsy de misy de ny olana tamin'iny vetivety fotsiny de ny olana tamin'ireny zany de zao resaka tany mpanjakana zany hoe tany namitisan'olona milaly ihany natao mibify fa le amin'ny akapobeany de mbola tia tanina rivoto avokoa ary tsy maintsy aty amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ka rehefa mijoro ny ministera raha io a de malalaka ary tsy misy olana mihitsy tokony anaovana an'izany satria resaka jono aza tsy manamaivana resaka fiompiana aza fa resaka fitanana tany zany a sarotra be eto a de ararotsika aveo resaka leonany sanangia de hitanao hoe tena misy akony tokoa lay tsy fananany fananatany ministera manokana fa latsambosamboady lohan'ny vahoaka olana roa sosona no mitranga inansana na ansanara teo fokotany anakiray ao anatin'ny boriboritany fahadimy ao anatin'ny farim-pifidianana izay nahalany anao solom-bavambahoaka olana voalohany a ny fanondrenana zay atao hoe tsy nazahoana lalana ary miteraka resabe ny anansana
akaiky am'bron fokotany ny olona faharoa dia mikasika ny tany ny ministera ny fambolena izay misy olona mitsofoka misy mamarotra misy manangana dia mandeha ny ady hevitra eny amin'ny hoe lasa raharaha-politika hoe ianao teo ny resaka nisy ny fampelezan-kevitra teo mijoro ohatrany Andriamatoa Naivo-Raholdina amin'izay fiarovana vahoaka izay amin'ny resaka fananantany atraiza izay fiarovana izay satria misy ny olona mieritreritra fa ianao dia lamosina na tsy ara-dalàna ary izy dia afaka mijoro foana izy a miaty fototra izy amin'ny tany-panjakana manangatrano izy a mamaritra izy a ianao moa zany nisan'ny eto zao fa matetika voatonona ianao Andriamatoa Alain Ramarson ny ministra ny mponina teo aloha voatonona foana hoe mpiaro ny madinika ireny ary misy ny mialoka ao anatin'izay fikambana madinika izay ahafahana mitsofoka tsy ara-dalàna amina toerana tena misaotranao mihitsy namana afahana metraka an'izay fanontaniana izay ary anisany nalalan'olona tokoa loha hatramin'izao ary ny antony nanaovako politika tsy de le fitiavan-tseza loatra za efa nitondra amin'ny fahafisainka nanaosy olona loatra fa za zany a mpanao fanatanjahantena ako mpanao kongofoa nanao tsaiky fanatanjahantena rehetra nataoko daholo de tsy de zakako ka hoe sanatria tsisany zany ka namana afaha misy manendaka reny na misy manao ngaretina de tsy hiditra ako ary tatitiko tsara mbola mpifamofo zay mivady de tomboty flao zay za tombondrina mipetraka de nisy bandina nendaka le ramatoa tao kaiky mivary mitsangana de napeko anazy ny kitapo de ninjiako de neny de arindri zany miditra kafo iazo izy ohatrany tsy de mety amiko le izy ka za zany tsy de mataty an'le zavatra tsirariny io de zay a matetika nierovako olona fa za koa sady tsy miaro ny olona tsy manao ara-dalàna fa hoazavaikeo ilona moa no tonga raha misy stylo ty namana fa tsisy zay tsy malala ny olona fa anao ty stylo ty de misy olona mahitahita any amin'ny bika any tsy fantatra de lasa misoratra amin'olona de alainy le izy a mahadidi-pitsarana izy de tsy manaiky an'izany de zay le divako reny de ndraindray de tena mahita mihitsy hoe mahazo didi-pitsarana mahazo grosy le olona nefa manodidina rehetra de vavolomelona maromaro ve zay eny tena maromaro le tsy eninansana fa eran'ny Madagasikara satria marehako fa hatrany manoro hatrany deko hatraiza de niady an'izany foana ny tena nefa raha isaky ny mavita asaka iseo télé de leo anany olona ary tsy télé 19 koa ny ilaiko fa misy fotoana isorako anareo télé fa mba maheno tony tsirairay satria amapolo ny isan'andro mitady anay de tsoaraka avokoa de zay no mahatonga ny tena anay miaro an'le rariny ary zay ny sorako any président la Ramakson sy tompoko vavina Dina Ramakson fa tsy fiarana koa ny ao aminao marina ny teninao misy kosa le olona manararoatra mialoko anatin'izay amin'ny ohatra ray aloha jeretsika manokana le nansana teo ny tany nansana rehetra amin'ny akapobeany de saika tany agriculture dolo efa tany amin'ny taona 330 tamin'izany mbola tsy nisy ary tsy mbola nieritreritra anao anay koa ny ray aman-dreniny raha tsy taona tatiorina be tiako tenenina amin'izany de ny hoe ny tany de io de tany-panjakana zany hoe mba tsara fa tamin'ny vahoaka ihany zany a fa misy ny tamin'ny-panjakana madiodio azo angatahana misy koa ny tamin'ny-panjakana amin'ny fanjakana fa natokana ho ana ministera ka misy hoe natokana ho an'ny ministera amin'ny fambolena misy natokana ho amin'ny ministeran'ny mine misy natokana ho an'ny commune misy natokana misy karazany fa zany hoe tamin'ny-panjakana izy io reny no atao hoe terrain affecté ka raha ny tenina ansana zany a de terrain affecté amin'ny ministera amin'ny fambolena ny akabiazany tany rehetrarehetra teny efa tany amin'ny taona 330 tateorina zany a dia rehefa mangataka tamin'ny-panjakana de azo atao tsara ny mangataka anreny tamin'ny-panjakana affecté natokana ao amin'ny ministera ireny fa tsy maintsy mahazo hevitra avy any amin'ny ministera na alalana avy any tsy ny olona rehetrarehetra afaka mangataka taona ianao tsy amin'ny ministera io samy hafa ny hoe tany ministera na tany ministra na tany rakoto fa tany-panjakana fa natokana ho ampiasain'ny ministera de rehefa tsy ilain'ny ministera le izy a dia manome avis favorable izy na lalana azo omena azy io de milaza aminao fa ny 300 ny mponina eny de efa nahazo alalana tamin'ny ministera de efa nahazo titre fa mety ho lahara-pahamianako kokosa ny mpiasa amin'ny ministera raha ohatra ka mpiasa ao izy nangataka de mety nahazo kokoa tsy ny ministera amin'ny fambolena ihany fa hitatsika eny ambony raha reny misy koa ministera mine misy koa ny any travaux publics fa nisy nanangaroatra be de be tao anaty tetezamita
de zay le mivoaka lalàna hoe miato ny désaffectation na ny famerenana ny tany ministera amin'ny fanjakana ka azo angatahana satria vao misy ny olona lasa ministra izy na lasa directeur kely izy a mialatsiny fa tadidiko tsara mihitsy ny ministra iatsonjena anaky velona na zava-tampoka hoe vao lasa ministra tsy herinandro akory ao izy a de efa be deabe ny olona mio tamin'ny mpanjakana ary mio ary fa ny tamin'ny mpanjakana mationtio a de mbola azo angatahana foana nisy zany a tamin'nyponina tenina ansana efa nangataka an'ireo tany ro ary nisy dossier de efa nisy nahazo titre fa nisy kosa tratran'iny de niato tsy lavina fa nandritry ny tao anatin'ny enitaona na 7 taona teo na 5 taona teo a de tena ohatra be tokoa ny olona nanaonao trano teny ohatrany hoe tantely afa-drakotra ohatra ny tantely afa-drakotra de rehefa manome ohatra ny olona matetika de ny hoe raha ny lalàna ny manolana fa raha ny lalàna koa ny manala zaza de nisy taona tamin'ny taona 2024 ngamba raha tsy diso a nyona na 2024 ny tao ministra Rolonga Vatomanga de ny zay mianaka tam'le nangataka tsiro le ponina teny de nanazava mihitsy zay mifanazava teo hoe nisy tamin'ireo a efa 10 taona mipetraka teo nisy 20 taona nisy voaingana fa zao ny olana raha mananjanaka vavy ianao ka sanatry ny vavana tilela tsisy ane zany ka be vokatsy nanambady ka efa imbolana ny kibony de raha lalàna ianao raha nala zaza fa tokony tamin'izy mbola nadio sy fikitsiny narovanao de zay napetraka hoe le ministera kosa tsy niarony tany ny teo aloha teo fa rehefa vita le tran'olona tafiditra tsiro tafiditra rano tafiditra nina de lafongay a nisy piatsa ministera mba lendalenda koa hoe nahoany zay tsy nahazo de nanisy siratany de sekanjera de nisorako tam'izay a ny ministra Rolonga Vatomanga zay ma mpitondra fanjakana azy sisa de nahita hoe tena mila tsiko sorano reo fa tena amin'ny mahason'olombelona de kanjo tateorina kosa tao anatin'ny enimbolana sy 10 volana 3 volana 2 volana de nisy olona nanararoatra tampoka zany hoe mifanaraka zay tam'izay hoe zay efa navita teo a de omena tsiko sorano fa sakanana kosa ny ateorina de toizako ny tena de toizana lizy de zay tompoko tsy namezako tsiny ary zay no natonga nanylaza hoe za kosa tsy afaka hiaro an'ren'olona ireny fa ren'olona kosa efa navita 10 taona sisy satria nanana andraikitra tamin'ireny ministera ny ministra Raha Vatomanga moa vo taona raha ela-ndrindra izy zay mipetraka teo fa ny teo hatramin'izay de name avokoa inona ny zavatra ny seo inona natonga angeo de zao vonorotsaka solombavam-bahoaka ny tena koa de miato tsy hosezite itsony de mipetraka teo a tao anatina fampelezakevitra ny zavatra nampalahelo na manafa de ny filopoko tanina ansana mihitsy ny tompona andraikitra voalohany amin'io tsy nino an'izany olona tamin'izay satria zay manao fampelezakevitra manoloana ny tranom-pokotany io ary no tranom-pokotany nansany io nge tsara fantatry vahoaka nansany fa mbola tany mpanjakana ny agriculture mbola tsy vita titre fa zany hoe ny fitsondrovana andriamatoa ministra ary isorana azy hoe le zavatra mbola tsy vita no arovana fa nefa mipetraka ao hosakotra be ny angeratran'olona kosa maha-olombelona fa de no mitaiza satria nisy andraikitry ny commune koa teo de teo zay de efa nomokazenanao de sakananay avokoa fa rehefa nanao fampelezakevitra zay a de tsy nanana fahefana tsony aloha de inona ny zavatra nataon'ny filopoko tany io zay anao nampanifany io ny taratasy tamina olona mpanambola ary namidy mihitsy ary ny tena marina satria nanao tranoanina tola tao ivela le manodidina ny tranom-pokotany voalohany indrindra ny filopokotany de tsy mahazo manangana tsena na mivakotra tany na manao fifanarahana fa tsy maintsy ny commune ary efa nyteneninay mpitiavana izy de ny zavatra misy a de valim-poraingana moa izy a tsy anona anarana eto de mpanolotsaina ny tanàna iray a de zokiolona ray a sady monsieur pasteur ao ambony ao ary io zokiolona ray io efa malaza be raha hitana manafa eo akaiky mety eo a de tany commune rakotra trano daholo de io zokiolona ray no mivarobarotra teo rehetra tao de zao le olona miady amin'ny commune fa mahafinaritra moa azy fampiresana ny commune hoe resaka zolombelona de récularisena reo zany nanao an'io ary tsy vita an'izay fa raha mba hoe netiny tao fivorimpoko tany ndray le izy mba mifanarahana tamin'ny vahoaka sisisy tsy de olana mba farafahazy fandeferana fa sady tsy misy permis no efa aseoko anareo hoe efa nanao fitarainana le fokon'olona rehetra toy ny sonian'le fokon'olona ato tsoko anao reny MPDP reny hoe
so de mba vo miaraka amin'io koa zay de efa namny avertissement aseoko anareo reo ny commune satria nanao tafitra tany voalohany fako nampanatsoana tany mihitsy raha mato filopoko tany eto hitanao nitaly amin'ny fanjarana ara-pitsarana raha mato sefipoko tany nansana de atao amin'le fampitandremana efa nilaza mihitsy nitato amin'ny fivondronana atao amin'le avertissement milaza manao hoe aseoko anao hoe to milaza hoe mila ajanony io hoan'ny filohan'ny fokotany hitatsika io hoe tompona andraikitra tamin'ny fanorenana de efa namoaka indray ny fivondronana tato mbola aseoko anao ihany tsika moa anaty mangarara mba rarotana anao hoe azero io trano io ny karatasy fivondronana itya ny zany hoe raha ny tokony izy efa mijanona le fanoizana efa mijanona mihitsy le izy io fipetrangaisy fivondrona aloha nga mba miéconomie mihitsy le izy hoe nitale fandarany io de azonao vakina mba lazainao anaprofoko aminao fa raha olodinina tsy miaro mpanao trano tsy ara-dalàna fa nanary-dalàna reny ny zavatra efa natao tao lela-paladisy isa tsy nataoko tamin'ny raha matofolo ny fokotany mba hampianatra tsy olona ny hoe raha matofolo ny fokotany inona indray ny zavatra nataony rehefa nitenen'ny chef district izy de namany indray izy hoe mahazo tany eto nansana ato de io atsoratra mihitsy somian'ny fokotany mahazo tany eny nansana de raha tsy miditra keriny tsy mahazo ka so de tiran'olona de nalainay de tsy vitan'izay fa nanao fifanarahana mihitsy izy io ny somian'ny fokotany aseoko anao io tamin'ny 10 décembre 2013 na mian'io ange olona rehetrarehetra reo ny commune zay taly amin'ny fanaranao fa mampiato ny avertiso atrany ny deleke fa mampiato le filopokotany ary tsy vita raha mba hoe olona eny an-tanàna indray nge na manafany mena lezy ohatra sanatsy zany efa samoratsy fa olona ivelany ary ny zavatra mampalahelo de aveko aminao hatramin'ny filopokotany nambatokaranana hitanao akaikina pasapito misy io ambatokaranana ny filopokotany io mialatsina nonanako monsieur Thomas de nanao trano teo koa raha tsy kombakomba tamin'le filopokotany efa nampanatsoko tao trano izy mananaova modely any enareo fa ianaran'olona rehetra ne io izy ndray am'izao tsika am'resaka zao na manafa de mangataka brève de leny amin'ny tribunal hoe toizany io fa misy député manakana commune manakana de ny filopokotany ny vavolombelany fitsarana mino moa fa tsy anaiky an'io ny fitsarana satria na ny commune tsy compétent amin'io izy ary zavatra tsy ara-dalàna ka zay nolazaiko aminao hoe ny filopokotany no tokony modely ka rary le olona rehetrarehetra ary mivavana ataondray hoe zay le tsy mirarana ialeto akapitso efa tranona ny karamanay fa zay tsy maintsy arango ka sao rehefa esorona ihany tony de esory dolo reo trano rehetrarehetra eto anasanareo fa ilisity dolo reo rehetrarehetra reo de ialy izahay namanafa efa nanao tatitra tany amin'ny chef district tany amin'ny préfet de police zay ny natonga an'io de le filopokotany manao ny ataony filopokotany nambatokaranana manao ny ataony ny vahoaka reo le fa mba mipetraka folo taona fa mba nampitandrina hoe so nge de victime miaraka am'ireo zay de ny olona rehetrarehetra so ny vahaolana de tsotra ny alaka misy teo de efa niona tamin'ny ministre ny fambolena ny tenako ary miantso voaka ny nansana hotony fa ny tenanay de mpanelanelana voaka sy mpitondra efa ny fampiresaka teo io zay hoe tsy maintsy jerena vahaolana io fa sanatry mivavana dilolela tsy miaro am'ireo nanao tatorina kosa na telo volana na roa volana na herintaona tsy olana mihitsy satria ny tena mampalahelo any de atranony eo akaiky miboany amina de misy manao trano avo firetazy ary misy manao bizana an'io satria no nanarany eto fa misy zay ray koa akoatran'io le pasteur azokyolno misy pasteur ray koa de gaga na manafa fa ny désaffectation mijanona teo amin'ny roa taona teo na vita titre izy io tena mivoaka aviany nationaux fa ngavana tany amin'ny fitsarana moa io le pasteur ora ny teny mihitsy izy tomborako hoe za malalanganina za malalananina azoko bizineny ka zay mihitsy matsony olona andry mato solom-bavambahoaka satria eo amin'ilay fampiarana ny zavatra ohatry reny ianareo samy tompona andraikitra manana ny fahefana manana ny toerana sy andraikitra anao an'le izy misy foana zay atao hoe samy hafa fanapahan-kevitra raisiny ny avisy havanana ary manomevahana n'lay hoe fanaovana zavatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara na fanapahan-kevitra araky ny tenao teo hoe misy olona manana titre navoaka ny tena sampandara misahana hafanana tany misy olona nefa mahazo rary ny andratin'ny fitsarana nefa rano lasa iady eto atrano eto ny samy malagasy ka izay ny mitondra folo toizako faranako le teny teo no le zay zavatra zay mampisafoto ary tsy hoanany sanarega io fa ny teonany sana ny siotele fa be de be io na manafa manerana ny Madagasikara ary izay no natonga mbola nirotsaka
ho filohan'io voamery io fa nresaka nanosana manokana zany de zao hoe tsy maintsy ary mbola eo na préfet de police moa fa rehefa tsy andray sanatry fa tsisy ane zany tsy andray fanapaha-kevitra izy mikasika an'io filoha pokotany nanosana io satria raha mbola io raha mato io ny filoha eo zay fanapaha-kevitra etreretana zao fanesorana azy fanoloana zay aloha tsy na fanoloanan'io filoha pokotany io satria izy to nge nango fototry ny hafa am'izao mikasika an'le trano tsy nefa miorona eo alohan'ny bron fokotany ho ravana akoatrany io aloha tsy maintsy ravany e satria fa nisy didiny commune io ary nanotrano pokotany angetakony atrezana fampiarana an'izay am'rehetrarehetra mihitsy am'izay tateorina teorina ny fanarahana isy raha andeha mato-minisitra hoe reto nahazo tsy reto de orinan'io tsy azo natao tsony fa le olona kosany hoe io ane misy nge le prescription acquisitive misy nge le hoe fanana mainty milaly fa le tena petraka zany mba anakanana tsy resaka io rery fa zao a lasa ataon'olona jurisprudence io zany hoe ny modely voalohany de filopokotany efa nytenenina foana izy impiry hoe aza manome alalany ianao tsy zoana filopokotany mihitsy manao fifanarahana oatra zao ka raha tsy ohatra hoe misy filopokotany vaovao matotra ao a tsy manao fifanarahana mbady matoka oatra zao a mba manaraka ny teny lehibe any manaraka ny teny any any commune manaraka ny aria de milamina aloha farafaratsy ny tsisy tsony eo fa le filopokotany mihitsy no manome alalana aloha ny sasany am'ireo nefa tsy zoan'ny filopokotany zay ka raha tsy misolo mihitsy aloha ny filopokotany io a de mety hiteraka kotana be eo satria izy mihitsy mampanao an'io tahaka zay koa ny filopokotany nambatokaranana zay izy mihitsy nanao trano ao ary amin'ny anarany a izy mihitsy manao an'izay eo ary izy mihitsy mbola mampiasa vola any amin'ny fitsarana mampiditra hoe erovana an'io fa amin'iny am'le trano zay efa mipetraka sy miorina nisy jiro nisy rano zay efa voaporofo ireny a io amlaza aminareo a fa andea mato minisitra ny rary ngatezitra satria mba olon-dehibe mifanay kokosy hoe zay efa mba le ateorina zaky tiana tsony fa milaza aminareo fa misy mercenaire koa a misy jolambofo fa efa misy moa voasambotra ary zay a de efa mampandray tompona andraikitra vao mahita mamakiparitra ao fa io zany a tsy maintsy isy foana ifambadiniana hoe ireo zay efa mba navita 10 taona sy ny sisa io nge azo ifanarana ministera ohatra hoe régularisena le izy hoe mividy amin'ny fanjakana le olona atao ny papie sy ny sisa fa raha am'izao kosa mbola anjera-trano mety hiteraka fa ireo vao nanao fototra kosa sy ireo zay mamakiparitra de reo tsy maintsy miala na iny tratra n'iny kitona ary tsisy aro an'reo akory fa ny arovanay kosa zany de reo olona zay efa hoe tsy nanara-dalàna izy teny aloha fa efa rarina izy zao le rarina sy marina hoe sarotra be tamin'ny voalohany zao hoe tsy ara-dalàna ny fitondrana teteza mita fa aveo misy ny tondrosotra ara-dalàna ihany ndray le izy kasematsamba tonga ny olosetra hoe zavatra tsy ara-dalàna fa ianao manome rariny azy no lafiny maha-olombelona de mipetraka ihany le hoe tsy miaro an'lay tsy fanarahan-dalàna tsy lafiny ary lasa jurisprudence araka ny teninao le izy aveo satria hoe fanahoana tokoa moa ny hafa zany a tsy ara-dalàna ny dirany teo nefa mahazo rariny izy am'izao ka tsy nitovy le izy azonao le olona nanao voalohany a olona tsy nafantatra fa lalala satria zay tokosa nge fampiasana tamin'nympanjakana taloha raha le lalana taloha manamainty milaly ianao vao mangataka azonao fa nytateorina vao niova hoe mangataka vao manamainty milaly ohatrany hoe taloha rehefa manambady ny olona de misarom-boaly aloha mbola tsy be voka fa zao efa misy be voka be mbola misaromoa moa ny lazantsika tsy mahafantatra ry olona ny olona niditra am'le toerany reny ange raha mijery ny trano ahorona ianao andre matona evraolodinina tsy hoe olona tsy nianatra na fa manana toerana fa zao arany zava-misy anova se fokotany ozy ianao tokony vana ny olona fa aolana ave zay fa se fokotany ihany koa ange mena ambaniny mena ndraindray fa ny olona masamy miditra manana lamosiny afeko aminao le izy hoe le olona teo a samy tompona andraikitra daoly na ministera ka naninona ary vonanao le olona tsy hisakanany age laza aminao a fa navela vita hotaona nge ny olona nanao trano tao 10 taona 10 taona ka maninona age tsy hisakanany andraikitry ny ministera zay tsy mametsiny any ministra raha vatomanga izy izy vao hotaona ny tao faharoa andraikitry ny commune koa zay fa rehefa mipetraka le izy a le aradrary lasa ara-dalàna avy eo satria na ministera ange nanaiky namejiro na ny commune ange nanaiky nandray ny etrany ny contribution fa zao kosa fa hoe resaka tsy fokotany le tsy fokotany efa nlazana mihitsy na azo taratasy hoe teneny raha vao misy manao fa le tsy fokotany ane izy mihitsy ane namana fa no manao fifanarahany za zao hoe sombavambaoka tsy receveur ny domaine tsy ministre de anao fifanarahana aminao hoe ty tany ty menanao escronge zany fa zay tsy mitory olona za ty sanatry na hoe tory filopokotany nanagatra non tsy manao an'izay fa hoe tanala av exemple manao ka izy nge nanao fifanarahany ka ona moa le olona ny tsy anao zay nge no antony hoe mila soloana le olona nanao fifanarahana tsy ara-dalàna mampianadratry fa kosa
rehetrarehetra aratalonge namana fa 5 taona latsa 20 taona latsa 10 taona latsa nge nisy fotoana mena rariny any le olona rarinao fa tsy magny satria izahazo ako milaza aminao fa misy tranoko tsy azo tafo 5 taona mbola tsy azo ny permis efa niona tamin'ity kabiny commune teo aloha efa angesahako tamin'ny président etikaka zao ndray zao ny PDC niasana nefa raiso hoe sady mpiasa mpanjakana ambony tao amin'ny domaine no CST ako ny député zao niary tsy vita de raha tsaniko ny anazy zany tsy nanao construction illicite fa miandra le rariny eo fa ongo nisy fotoana mitarasoka be ao ary zay le fanovany ary zay natonga ny olona nidina an-dalambe ka rehefa tsy voatoninao vavan'olona de mirefy fa zany lazanao fiteraka kotany eto amin'ny fiarahamonina raha misy fietsika ka tsy voatandrina fotsiny ka hoe nitondra bulldozer anjeranjera ao na hoe tonga miaramila BDP eo fa ny tenako de vavonina rehefa nisy fampiresahana anelanelana ministera sy vahoaka fa za kosa de milaza fa reo zay efa nafantatra tao anatin'ny herintaona 3 volana ohatran'ny filopokotany raha tsokonao zany le fifanarana io so ny amin'ny filopokotany azonao vakiny io avo tamin'ny 10 décembre de mbola ara-dalàna vozanao fanatra eo mpitsara renao de ity taratasy ty noentany any fitsarana ivoaka amin'ny larbi ny didipitsarana hoe mahazo manogo ngeo fa iza filopokotany vavimelona zany nanao fifanarana angeo rehefa nale tany aky tsy amin'ny fokotany akory fa ny agriculture ka so vaolana nijeretsika ny hoe tsy hoe jurisprudence anao mampianatra olona ny anao fa rehefa tsy voafehanao a le zaza tamin'izy Virginia de aza manala zaza rehefa embolana ankibo fa rarany lalàna rehefa tsy voafehan'le ministera kosa izy 5 taona lasa 4 taona lasa 10 taona lasa de régularisé ny papieny ampandoavy dommage izy ampandoavy an'izao fa tsy nitondrana bulldozer fa le vao manao kosa na manafa de manampy a ministera mihitsy ary rehefa nanao tatitra tany reny tena nay mikasika anytony ka mikasika amin'ny anantsana zany fitinikany de tsotra tsy ao reky misy an'io ka io hoe mba solombava mahoaka ana eny a de tsotra lizy a tsy maintsy a iteny ny tenako anelanelana an'ireo vahoakareo a sy ministera ary ny tena vahaolana amin'io satria lasa kakandray voaka nga ny ministera koa zany manome titre tsy ny ministera manome titre fa ny domaine fa ny ministera fotsiny manome alalana fa ireo kosa tsy nanao fananina tao anatin'ny ray volana tao anatin'ny 5 volana tao anatin'ny 3 volana ary mbola misy miady fototra de rary ny avonina ny tenako za tsy araongo mihitsy ary efa nomeko copie an'ity hoe ny Florent Leramarsson ministera amponina hoe oka kosa itsika efa mampianatra mivoaka amin'araka dalàna sakanana fa zay lasa tany a na malasa ohatra fotsiny hoe tamin'ny 6 sy 4 arivany nisy laza hoe mpanonga-panjakany nefa le laza mpanonga-panjakana nge zao io ministre ny agriculture niara ny tatana taminay tamin'ny tetezamity niaraka tonoka tsara dalàna koa zany io satria tsara dalàna le fanongana-panjakana ka io a marina singary miaraka ka azo fehezana lizy manao hoe mikorotana tsy maintsy misy a ny olana tsy maintsy misy a fa mba tsy maintsy ijeko kosa amin'ny masolombelona fa tsy misy anjely eto fa reo zay manao fananina kosa de tsy azo ateferana kosa tsy maninona fa malina ny olona tokoa satria misy fandarana mahenika teto aminareo de olona tsoko aminareo fa misy olona eo amin'ny manjatony ny tonga tany amiko antseo maraina na ny tany de ahoana zany zay ny sasany mitomany ka ny afarany zany de tsotra aveko lizy ireo zay mbola mini manao eto a de hiditra penal io ary hiditra ateliko io ary mbola mini mampiasa nyty alalany ty ny filopokotany nansana de lana itsiny alana fomba fa tsy maintsy hitory any fampanoavana izahay anampy a ministera raha mbola mampiasa nyty zay taratasy fifanarana sy tsolana mihitsy zany manampy mihitsy satria zay nanapofoko aminao efa PDP mbola hoavy eo nge ministera fambolena eraka amin'ny force de l'ordre tsy sisany herinandro ary zay mampiororangeo vaoka ka raha tonga ao izy andarangeo le vao manomboka sy reo le tao anatin'ny ray volana sy 3 volana de tena miteaka azy ary mety hoavy eo koa ary anampy azy iteaka fa raha ohatra kosa hoavy eo ka andravanytrano efa vita zay tsy sakanany tamin'ny anina tsy maintsy misy fampiresahana fa leo alanandrina mizay alam-bahoaka ary ny tany de amin'ny malagasy amin'ny vahoaka izay mbola manana fa efa vitako moa le antota taratasy document fa hoateko any influent république amin'ny herinandro ary mbola omeko ny mpitondra fanjakana isa-tsokajiny raha mipetraka koa moa ny premier ministre de omeko hoe mba ataovy fa izay ny fitakim-bahoaka na ianao angama mety hitaky an'izay hoe mba asivo ministera ray mihitsy ministera fitatanana fanana tany mba hoe io mihitsy ny tatana azy io mihitsy ny andinitra de tsy korapaka tsony loha ho any ministera amponina na ho any ministre za de fa nilaza
fa raha nanao ministre atao anaty tetezamita nge ny occasion fanaovana ministre tsara indrindra raha hitady seza teo fa tsy nanao raha olontinna tsy anao ministre mihitsy aho mandritry ny 5 taona fa za tsy mpamita vahoaka solom-bavambahoaka fitiana vahoaka amanalina nanaova fampelezan-kevitra dia nahinika antra niny kotona satria anina dia miaro vahoaka hitondra fiombahoaka tsy anao ministre mihitsy raha olontinna tapitra amin'ny mandahako ao amin'ny 5 taona dia 8 taona ndraika sitrapon'Andriamanitra hoe mbola anosony mavambahoaka sa anao loha olona sa no fa mandra-pahafatoko ako dia fa nanoka tena iaro sy anasovahoaka ka eto dia efa tiako milaza tsy hoe tombontsoako ny jereko raha ny amanokana na manafaha dia milamina daholo satria za tsy mpanao karahatsikako na mpandrafitra ratsy varavarana na dokotera matiny tazo fa za koa dia mbola iona koa amin'ny PDS vaovao fa PDB mifitarainan'olona tonga ao amin'ireo famomezana permity de construire na famezan-dalana anorina trano ka ela loatra le izy a dia anka manaonao foana le olona dia lasa mahazo rariny fa za tsy anao ministre akory fa zay nangatahako fotsiny no proposeko ho atolotra dia mba olona technicianna ny domaine tsy atao politique mba inspecteur ny domaine na ingénieur ny topo na olona tena mafolaka fanana tany fa ny olona nanendra ndray dia vétérinaire expert comptable zany le ministre ny domaine tsy misy fandraisany amin'le izy akory afa io loha andinika ary ny tolo-kevitra ho alefako any amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sisisy io hoe inona moa nisy tsy manamaivana ministère ny fiopina na ministère ny jony na ministère angano na fa renarenge anaovana ministère ray nefa dia fitatanana mifananatany ity ary io manakaky ny vahoaka kokoa ary marina fa mandeha ny fotoana fa tena malina ny olona tokoa satria olona mamponina isan'andro na any tsy mba zaza na any an-trano mitady ary ny tenako tsy mijanona mandeha tongotra tetelakela-trano makany amin'ny fobe mifananatany miaro ny vahoaka hoe raha misy olona mitratra nitsindry azo lena hoe aveziveziny olona sinsisa ka io tsy izy vahaolana mihitsy io matotsika tsy nahita vahaolana hatramin'izay ny eo miala ny miditra raha tsy ministera ray mihitsy io ka vitany ditiko amin'izay fotoan'izay ary mbola manamafy fa tsy hitady seza amin'io mihitsy zao misy mieritreritra hoe teo ministre raha olontinina dia sy ministera ho azy tsy mila an'io ahako fa 5 taona raha sitrapon'Andriamanitra dia solombavam-bahoaka ny eo anansana zany dia tsotra miantso vahoaka manontolona hotony fa vonona ny tenako satria tsy afana mihitsy ray aman-dreny any ministry ny milaza aminao fa olon'ny fosy ray aman-dreny mpitondra fanjakanany ny ministry ny agriculture matoa izy tiako milaza mivoaka nansana fa fanarana mianaka ny fampiresanay namezana jiro amanjatony tao raha olona sanatria raha olona ratsy loha izy tsy nanao an'izay fa olombelona koa tsy normal izy raha tezitra satria misy kosa manararoatra fa mikasika kosa amin'le ataon'ny filompokotany dia mbola manambara amin'ny chef district sy ny préfet de police hoe raha mbola hotazononareo izy dia teneno izy tsy anao taratasy ohatr'izao tsony fa lasa mitatra teo raha nazavatra amin'seho eny fa izay moa dia mbola engavo hoe mba ny fokotany amin'ny manaraka mba ataovy ministera kely ray mihitsy mba manana any fa iza moko efatra alina ariary moa ny karamany koa izy izy nitsibizina any amin'ny fananatany fa mba tokony mba mena karama mahavelona izy mba olona mahavita azy mba olona mahilalana ihany koa farafaratsy mba assistant d'administration na adjoint d'administration no atao filompokotany fa tsy olona voatambazana olona kely hoe be vola dia miova dia manao taratasy tsy sady tsy légalisation re zao fa dia hoe fanekena fotsiny manenatra eran'izao tontolo zao ka tsika anaty mangarahara dia apotrako le izy mba tsy fatratra ty hoe nahoana rehefa ry dia arovana olontinina rehefa ry dia tsy arovana fa na za tsy afaka hiaro olona manao fananina mihitsy tapitra ihany ko fandaharana iverina amin'ilay bokina voakanao torolalana tsotra momba ny fananatany ho any vahoaka misy an'ilay ratsanadimy fananatany temy malagasy manontolo izy ty mamadibadika azy temy malagasy ary tsotra nonona fa betsaka ny olona liana zany rehefa mahay mamaky teny ahafantatra tsy pireny am'zany ahoana ny mety ahitany olona ty boky ty sady mamarina fandaharantsika tonevra olontina misaotra namana fa ity boky ty zany dia nyzahana mihitsy foy vala amin'ny 30 takila fotsiny izy hitatsika eny amin'ny librairie eny izy ty zany na ny alehibe ny soratra mety amin'olona marary maso dia natao mihitsy izy ty zany ary teny malagasy teny reny mihitsy ny natao ato ary na misy teny vahiny ohatra hoe nandray man tsy fantatr'olona hoe inona moa no atao hoe topografika fandrefesa-tany dia nakasiana mihitsy hoe topo domaine mba le tena mora fantatry ny vahoaka zany hoe raha atao zany mialatsiny misy hoe français na labonina
zany hoe mba hohain'olona mihitsy hoe frantsay mora azo takatry ny voaka zany hoe raha hividy tany ny olona na manam-bola ary izy de mba fatany hoe raha hividy tany a zany a de zao ny taratasy ilaiko a ary ny toerana alehako a atsy a mba fantatry ny olona zany hoe ohatra fotsiny zao hoe ny foko tany de tsy mahazo manao fanamarina tsony fa tsy maintsy any amin'ny firaisana na any amin'ny hotera de zay tokony ho fantatra tsotra indrindra ary ty koa mampianatra ny olona hoe aza manatona mpanelanelana fa reto aby ny bro isatsokatiny azonareo ale ary za mbola vonona fa raha makany amin'ny bro-mpanjakana ianareo ka tena misy manao nytindra azo lena satria mandrandray ny olona mandainga maka volana efa tsisy akoho za vonona anao vavomelona iaraka de tongotra aminareo mako am'le brao fa tsy tokony ataotra brao mihitsy ny olona fa rehefa misy alehany de manatona mpiasan'ny domaine manatona mpiasan'ny topoa fa aza manatona mpanelanelana fa reny makatombony sy ny sisaka hitany amin'ny librairie rehetra izy ty ary mora de mora zany hoe le nanontana sy ny anina fotsiny vidiny zany fa tsy maintsy makakely moa librairie tsy natao tadiavam-bola mihitsy izy tya fa natao fanampiana ho an'ny vahoaka fa reo le tena sahirana moa zany dia na izary mividy mba anontana azy satria misy hitanareo amiloko tony misy anina de omeko olona fotsiny izy rehefa tena sahirana fa mba ho fampianarana ny olona ary amarana ko azy ny voalaza ato anatin'ity boky kely ty zany de le fanontaniany vahoaka koa ohatra zao nao manao hoe inona moa natao hoe acte notariana fampivarotana any amin'ny hotera inona moa natao hoe soussain privé inona moa natao hoe titre inona moa natao cadastre inona moa natao saritany inona moa natao hoe certificat situation juridique inona de efa voalaza ato daholo izy zany ka tsy tokambakotra akory fa fanampiana ho an'ny vahoaka amarana ko ny teny zany na manafa de zava-dehibe loatra amin'ny malagasy ity fananatany ity satria olana malagasy zany hoe tsy manatany levenana ary Madagasikara mbola malalaka ka de fieziko ny resantsika hoe mangataka an'olotra sosikevitra sy antotataratasy any amin'ny filoham-pirenena ao sy any tompona andraikiresatsokajiny mba hisy am'izay to Madagasikara zany hoe ministera fitantanana fananatany zany ary de efa milaza fa tsy hanao ministra an'izany aho fa zay tena manampahaizana sy olona vonona ny anetry tena no hitatana an'izany faharoa minatso voakany nansana koa hotonya fa vonona ny tenako anelanelana voakany nansana sy ministry ny agriculture fa manafatra ihany kosa aho oka mba tsy hanaonao foana itsika fa rehefa manao trano de mangala lalana sotra topoky lahy makatelina topoky vavy tapitra tanteraka ny fandaharana satria lany ny fotoana makasitraka anao andre vatona ivarahodinina solom-bava-moaka ny Madagasikara voafity teny amboniborotany fahadimy nanaiky vahin'ny fandaharana tamin'izao alina izao akasitrahana tozany ihany ko ny mpijery rehetrarehetra ianareo teknisianina izay niarany salata amin'ny fandaharana mikatona tanteraka ny fiarahantsika amin'ity aliny alahady ity mametraka ny mandrapitafa manaraka indray ny tenanay tompoko lasy tompoko vavy velo matompoko